Ny fanadiovana sy fanatsarana ny lavoara toerana fanasana lamba eto amin'ny Fokontany Ampotatra komina Tolagnaro no safidiany ireo mpikambana vehivavy mahamanina nanaovana ny asa tanamaro ny sabotsy farany herinandro teo. Tsy voasambany akory ity fikambanana ity no manao asa sosialy amin'ny alalan'ny fanadiovana toy izao. Vehivavy miarina mirahina firenena mandroso no teny filamatra ho fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy amin'ny fahavalo ny volana marsa ho avy izao. Ho fanomezan-danja ny asan'ny vehivavy indrindra amin'ny mahareny mpianakaviana mandray andraikitra azy ireo no nanosika ny fikambanana vehivavy mahamanina nanao izao hetsika izao. Araka ny teny filamatra dia vehivavy miarina sy mirahina firenena mandroso. Ka rariny de rariny raha nataonay izao hetsika izao akatrika izao fankalazana ny fetin'ny vehivavy izao dia nataonay izao hetsika izao eto amin'ny Fokontany Ampotatra satria ny lavoara dia agnisan'ny iveloman'ny vehivavy. Ka natao izao hetsika izao mba hoentina hampandroso sy halalan'ireny vehivavy reny fahadiovana ary tena nisy tokoa ny fahasimbana tamin'ity lavoara ity. Tena simba ny tôly, ny loko, ny agnatiny ao sensiny dia natao izao zany mba hampivoarana sady hampiraisahina ireo vehivavy ireo. Ka izahay ao amin'ny association mahamanina dia misy vehivavy mpikambana eo amin'ny 500 ity Fokontany Ampotatra ity. Ary izany vehivavy 500 zany dia mpanasa lamba ny tena foto fivelomana. Dia misy lavoara telo ny eto Ampotatra, simba aby izy rehetra reo fa izay tratrinay natao zany da nataonay. Dia ty Ampotatra ambony ity zany ny nataonay androany misy mpanasa lamba eo amin'ny 30 ireo. Fa 20 ny azonay ny banzinara cuvette sisihoa hoentin'ireo vehivavy ireo hamita zany asa fivelomany zareo zany. Fa izahay dia mbola mampanantena reny mbola tsy nahazo ary mbola homenay gn'anjarany zareo ary hagnamboaranay ireo lavoara reo. Eto zay dia mangataka aminareo malala-tagnana rehetra zay efa nagnampy anay dia isaoranay ary zay mbola mangetaheta fa hanaheriserisy hagnampy anay dia tongava tompo fa izahay ao mahamanina dia namoa chaise association mahamanina eo amin'ny panorama mandray zay don rehetra omenareo malala-tagna tsara sitrapo handesinay hagnampy regny vehivavy sahira agisa tokantragno reo fa maro dia maro tokoa amin'izao vanim-potoana zao dia tena maro ireo ray aman-dreny sahira sy manasa fivelomana mila fagnampiagna avy amintsika zay malala-tagna. Ka tongava re mandondona ny varavara chaise mahamanina ao amin'ny panorama fa ny sokafinay tokoa izy io hoentinay hagnampihana ireo ray aman-dreny reo sahirany, ireo orinasa projet na miakina na tsy miakina zay mitady olo hiasa. Maro e vehivavy tanora renisika reo raha anabavisika reo mitady asa tongava mandondona aminay afaka magnome anareo zany olona zany zahay amita zany asa anareo zany. Zay gn'avy aty aminay tompo dia manantena fiaraha-miasa avy aminareo zahay. Nisy ny fanandrorana fampitaovana toy ny koveta sisihoa ho an'ny ireto vehivavy mpanasa lamba ireto mbola hitohy izao hetsika ho fanatsarana ny velotena ny vehivavy izao izay mifanaraka indrindra amin'ny andro fototra voalohany ho fampandrosoana ny Madagasikara ao amin'ny vina ny filoham-pirenena Andry Rajoelina.